Ninakia maraina moa dia nisy ny fihaonana teo anivon'ny Foloalidahy dia nitafika sy ny gendarmeria nasionaly ilay disadisa anatiny teo anivon'ny ireto vondrokely roa tonta ireto no votoatin'ny fifampidinihana. Ny disadisa moa dia naravona izany rehefa nisy ny fifampiresahana natao tetsy amin'ny ministeran'ny Foloalindahy Amparibe ary samy nifanaiky izy ireo fa tsy tsara ny fifandonana satria sekoly iray ihany no nivoahana. Ankoatran' izay moa dia nisy ny fomba natao araky ny mahamalagasy noho ny fahalavony ilay miaramila lavampirinasa maty voatifitra tsy fanambanina ny maty na manamevana sanatria farany raha araka iny ary efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ireo fianakaviana raha araka ny nambarany izy ireo hatrany. Ity natao ity dia araka ny fomba fiteny hoe ny isavorivorinky latona hoy generaly lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy sy ny generaly Binna izay komandiny herivonjitaitra any gendarmeria nasionaly. Indro ary ny misy kokoa ny mikasika an'izay zavatra noresantsika teo izay. Araky ny ahitantsika azy zao moa zany nisy ny fihaonana ny ato anivon'ny Foloalindahy indrindra ny tafika malagasy sy ny avy eo amin'ny gendarmeria nationale. Ny antony raha mahalala nisy ny disadisa zay nandalo tato anatin'ny 3 andro lasa teo anivonay Rotota. Dia zay zavatra zay no ezana naravona tamin'ity androany ity zay nahitana ny solotena ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ato anivon'ny tafika sy ny gendarmeria zay nahitana ihany koa ny galona rehetra na ny grady rehetrarehetra sy ny ambaratonga misy ato amin'ny tafika sy ny gendarmeria. Zany moa dia natreny andriamatoa ministra Rotota koa nanatrika izany amin'ny ray aman-dreny an'izy ireo sy mahazoky azy ireo eo amin'ny maha andiany. Nilamina ny resaka rehetra zay nataotao ary samy nifanaiky fa tsy lalana tsara ny agny amin'ny fifandonana sanatria mivava ary sekoly ray ihany no ny ankabeazan'ny voanay rehetrarehetra reo ary misy ihany koa ny mahamalagasy dia misy ny fombafomba samihafa zay atao. Ny antony moa nisy ny lay miaramila avy ao amin'ny kapisady zay nodimandry no nitifitra nahazo azy. Izany rehetrarehetra zany niraisina toy ny rano raraka antany tsy azo raofina intsony fa izana ny tsy isiany disadisa intsony sanatria mivava manambany na manamaivana ny zavatra sarotra goavana ohatran'izany. Efa nisy ny fihaonanay mivantana tamin'ny fianakaviana, misy ny fandaminana rehetrarehetra ary samy niarana anaiky fa tsy tsara ny rosoana amin'ny zavatra tsy mety ny zavatra mety ampisy olana. Io moa tonga amin'le fitenenana malagasy savorovoroky latona hoy ny fitenenana ary izay tsy miady olomboto fa ny izay tokapoa zay no mpamosavy. Dia isaoran'Andriamanitra fa nilamina zay fifampiresahana izay ary zay Rotota zany hizaka koa ampitan'izay amin'izay rehetra tsy tonga eto indrindra moa ny tompon'andraikitra ny fibaikoana rehetra efa teto nanatrika izany ampitany amin'ny ratsamangaika rehetra fa miravona zay disadisa kely nandalo zay. Ninakia ihany koa moa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ireo solombavambahoaka maromaro vitsivitsy eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny fahefana omeny lalam-panorenana anay solombavambahoaka dia miantso fivorina tsy ara-potoana hitondranany feon'ny vahoaka izahay ny andron'ny rapitso talata 24 oktobra 2024 ao anatin'izany ny zavatra rehetra takian'ny vahoaka iny ankianja mifanojo amin'ny lalam-panorenana. Nilaza koa moa ireto solombavambahoaka ireto ny hoe nampidraminareo vahoaka anay ny fahefana hitondra ny nareo izahay ary fampiharana izany izao atao izao ankintsika amin'ny tompo hatrany ny zava-drehetra hoy izy ireo raha nanambara teo anatrehan'ny mpanao gazety. Ny andro nakia ihany koa moa dia niala tao amin'ny kianjany 13 May ireo vahoaka izay nanao fihetsiketsehana ary nitodidohana ankeny anosy haka ny tompon'andraikitra sy mpiasa eo anivon'ny ORTM. Ny antony nandehanan'izy ireo teny anosy moa dia haka ny mpiasan'ny TVM ary rehefa azo ny mpiasa dia niverina indray hoeny amin'ny kianjany 13 May izy ireo miaraka
amin'ny vahoaka. Niaraka tamin'izy ireo araka izany hoe analakely ireo tompon'andraikitra sy ny mpiasa eo anivon'ny ORTM. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia sariny ireo vahoaka izay hoe analakely naka ireo tompon'andraikitra sy mpiasa eo anivon'ny ORTM. Ny filohan'ny Repoblika, ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina moa dia efa tsy eto Madagasikara intsony. Nanamafy ny RFI fa nalainy fiaramanidina tafika Frantsay teto Madagasikara ny 12 Oktobra 2024 i filoham-pirenena Andry Rajoelina. Efa tsy eto an-tanindrazana intsony izany izy. Manana ny zoam-pirenena Frantsay raha teo moa ny tenany. Milaza moa ireo manampahefana Frantsay fa tsy miditra velively amin'ny krizy eto Madagasikara ila Frantsa. Manoloana ny tsy ma eto a Madagasikara ny filoham-pirenena ankehitriny moa dia milaza ireo olona mpanehevitra sasany hoe izay vo tena hoe nody amin'ny tany ny jiosy. Ny vaovao izay nambarany RFI ihany koa moa dia fampanitsirana ny filoha Andry Rajoelina dia nekeny Emmanuel Macron. Nahazo fankatoavana tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny fanaovana exfiltration ny filoha Andry Rajoelina raha ny vaovao izay navokany RFI. Fiaramanidiny tafika Frantsay no nitondra azy ny aingana tao Sainte-Marie ary nitodidoha nankany La Réunion raha araka izay nolazainy izy ireo hatrany. Rehefa voalaza sy voaresaka moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika hilaza kely ny zavanisy antoliarany androany. Miala izo dienzoa i Rajoelina hoe ireo mpitolona ao Toliara. Nanakoako erany tanànany Toliara ny antsoantsony ireo mpianatra avy eo anivon'ny Universitény Toliara, ny Pro Serge Vital, ireo mpanolontsaina eo anivon'ny commune ambony vohitra Toliara ary ny cellule de crise ny androany nandritra ny diabe ho antolona fitakina fanovana. Miala izo dienzoa i Rajoelina hoy ny haikaiky sy ny tabatabany ireo mpitolona izay niainga avy ny manday nandalo sans fil ary nahazo ny kianjan'ny demokrasia monja John Amorondriaky. Nandritra ny fifandimbiasam-pitenenana no nanamafisany izy ireo ny tokony hanovanana rafitra izay isany namotika any Madagasikara hatrizay. Nanamafy ny rehetra fa mitohy mitolona ary tsy mijanona mandrapahatratra ny tanjona. Aza adinoana ihany koa moa fa androany ariva dia hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ankehitriny tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ho hitantsika eo moa ny zavatra izay ambarany ary ho zarentsika aty ihany koa ny zavatra izay ho teneniny. Fa ny vahoaka malagasy iray manontolo dia miandry na hafatra avy amin'ny filoham-pirenena ary mangitahetana hafatra izay ambarany filohan'ny Repoblika. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika sy ny zavatra izay efa nozarentsika tato anatin'ity video ity ka tsy valambatra lava loatra isika. Ho fanamparanantsika tanteraka moa ity video ity fa nahamaramparanantsika azy dia hizara ireto sary mahafinaritra ireto. Sary ny solombavambahoaka sy teny ny teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai andro vitsilasa. Anisan'ny nahafinaritra ity sary ity ka izany indrindra antony izarako izany aminareo rehetra ho an'ny malagasy rehetra izay mpanaraky ny zavamisy. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ihaty misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy gaby oye. Ciao ciao amin'ny manaraka indray io.